za no monsieur Mantra, président ny club any CGM. Ny 14 sy ny 17 amena coupe na amena keo zay voalohany amin'ny 12 sy ny U8 amena coupe satria bela tanora hoavy firenena hoavy misaky sy ny ray aman-dreny ny ray aman-dreny dia raha nasisina mamena koa zany reny zany hoe zay surprise androany anakiroa ihany volasa hoe amena prix amena coupe amty anakefatsy nareo namena coupe tena miavaka mihitsy zany U14 U12 U10 ary U8 misy médaille misy cadeau avy any amin'ny orange dia misaota koa zay mpikarakara ny orange zay mpanaovana antsika nanome t-shirt izy dia nanome stylo dia nanome connexion azo connexion nareo rehefa avy eo arakaraka anao anareo filme izy 5 giga tsy laninareo zany manao daholo tena mialatsiny hoe raha tsy vita tika mba ty ny teny gasy mihitsy jusqu'à farany satria zao fa mbola tena mianatra foa fa faly ao fotsiny mahita ny rehetrarehetra zany eto androany zao dia faly misy mpanao échec miaka monsieur Manitra sy ny fédération maro an'ireo tonga androany dia tena safenao propriété Manitra ina aloha na tonga nareo hoe naka initiative hoe andao hanao an'ity tournoi ty natonga naka initiative aloha zany anao an'ity tournoi ty tamin'ny février-ny ligna Nalamanga dia nisy sosikevitra koa nalefa ny fédération malagasy ny jeu d'échec hoe tokony hanao tournoi anankiray club tsirairay zay zany no tadry tamin'ny voalohany dia zay moa zany ny CGM no name voalohany hoe zay 5 6 7 tonga dia efa namene zany tamin'ny février-ny ligue tamin'ny janvier tany izy dia rehefa avy eo raha jerena le izy isan'ny ligue eto isan'ny club eto Antananarivo roa amby roapolo eo nefa ny ao anatin'ny taona 12 volana dika zany tsy afaka manao zany club anankiray tsy afaka manao tournoi anankiray manjary lasa misy tsy manao zany sasany noho izany dia hoe ozy ny ligue hoe afaka mandeha tsororona tsy teritero zay zany natonga na ile initiative anao zany initiative aty amin'ny CGM moa zany zao dia ny MCG zany nalainay iara asa aminay anao organiser ty tournoi ty satria ny salle efa azo ny fotoana efa ataontsika hoe bolana maro nefa azo dia niara mifanampy teo MCG dia ao koa moa ministres nalaza hoe zay koa afaka anampy fa anao satria izy moa membre ny MCG any moa zany ny président ny mpanandraikitra amin'ny ministres dia ny fédération koa zany sy andany alakile sosikeviny hoe mila manao tournoi efa desambolana dia nampresika be an'izay dia zay natonga le mbola mikarakara moa ny atao amin'ny partie technique amin'le fitsinjarana an'le an'le izy miova kely teo le hoe mahazo koa ny U12 sy ny U8 amin'ny coupe voaloha teninay aloha zany dia misaotra betsaka anareo namaly ny antso na dia somary vetivetika ihany ary zay no nanomana izy ity dia misaotra betsabetsaka anareo indrindra namaly ny antso ny akizy ny lehibe ny ray aman-dreny ny avy any amin'ny faritra misy faritra maromaro tonga teo nisy ny avy any Nosbe mihitsy ny ara tonga teo nisy ny Mazenga nisy ny avy any Toliara nisy ny avy any Moramanga nisy ny avy any Itasy ny avy any Bonglava tonga teo misy moa zany ny sasany tsy traritranjo ary misy koa ny natsona fa tsy afaka fa ny asa mandraraha ny andreketany faharoa manarakaraka an'izay tena hita fa tena efa misy niveau tsika U10 U8 U12 U14 tena gaga mihitsy zay fa tena mampitaintaina mihitsy surtout ny 5 premier table tamin'ny reny catégorie U14 sy U10 reny tena nahagaga za aloha zany mino zahay moa zany tena mino fa raha hanao championnat d'Afrique reo akizy reo dia hitondra vokatra tsara satria tena hita hoe efa maromaro ihany championnat d'Afrique nandehananay fa
malagasy ny ankizy malagasy dia manana ny toerany tokoa ka metsika tehaka ry zareo resaka efa kaikaiky ny ambany izy tia fa asaiko faranany zay moa zany ao amin'ny minitsesy dia vonona foana hiary asa amin'ny ny école rehetra zay vonona hiary asa aminay vonona hiary asa aminy koa mbola eo mitadiavana animateur ihany koa zay na eto Antananarivo na ny faritra ampiakarana ny voany ankizy amin'ny taranja échec. Monsieur Iva isan'ny fanafatarana anao hatramin'izay ny eo amin'ny fikarakarana tournoi national échec. Nareo zany ao anatin'ilay atao hoe sady mpikarakara ihany nefa ao anatin'ilay atao hoe mamolavola zandrikely. Raha jerena le fifaninanana efa misy tarihana zandrikely be dia be misandratra ny hoavin'ny échec ve zany hitanao hoe mivelatra ary misy fanantenana be dia be. Ia misaotra amin'ny fanontaniana zay moa zany dia nanampy ny CGM sy ny MCG mikarakara nyity tournoi ty zay Open Eurofide ihany koa ary natratra raiky amby 70 zato moa ny mpandray anjara tamin'ny jio ary ny akamaroany ny ohatran'ny Antsasamanila ny ankizy. Ny ankizy moa dia ankizy avy ao amin'ny minitsesy Madagasikara zay miara-miasa amin'ny sekoly mahatratra 700 era Madagasikara ary mahatratra eo amin'ny 4,000 ny mpilalao échec ao amin'ireny sekoly ireny ka fatifaty koatra moa zay nahitan'ireto ankizy maro be reto ary efa tena hoe manana niveau international mihitsy ary ny ankizy sasany amin'ireo afaka mifanandrina amin'ny ankizy afrikana afaka mifanandrina amin'ny ankizy européenne ary tena hitana hoe efa mahay théorie tsara mihitsy ary hitana hoe efa zatra manana expérience eny matoko zay fa manana relève ny échec atoato. Misaotra betsaka antsika rehetra amin'ny fandraisana anjara dia tamin'ny fony kely 2009 nitsofoka club tato amin'ny CGM Monsieur Manitra no nandray tamin'izao fotoana izany. Zay no nahafantarako an'ity CGM ity ny échec nisy fotoana tapaka kely ny fiara-miasa fa no nahazo directeur vaovao dia iverina zany ny fiara-miasan'ny CGM sy ny fédération sy ny monde ny échec eto Madagasikara. Misaotra betsaka. Ahoana ny fandarana sy ny programme fédération ao anatin'ny taranja? Ao anatin'ny tetiavan'ny fédération zany amin'ity taona ity dia iverina ny eo amin'ny lasity izay ahitantsika isa-taona ny isaky ny deuxième mercredi dia ny vaovao ngeza be dia isy tournoi rapide na blitz indray mandeha isam-bolana ao amin'ny lasity ary ny vaovao ngeza be tsy adina fa hikarakara Open international ihany koa fédération miaraka amin'ny Manoana nefa ny avo letan'ny mpilalao malagasy amin'ny fandraisana zay lalao zay. Ny efa manana niveau afaka mifanandrina amin'ny avanivela ny joueur antsika malagasy surtout aty amin'ny continent afrique. Teny kely andreo mpilalao eny amin'ny arabe? Ho antsika mpilalao échec zay efa hitanay fa be da be na any an-trano na eny an-dalambe manentana atsika hitsofoka club fa anaty club nazahoantsika information mikasika amin'ny tournoi rehetrarehetra zay karakarain'ny club na ligue na fédération. Faefatra Andriana Solo irindra ny aina ina avy ao club CGM. Eto amin'izay zany tapitra ny tsy hoe tapitra ny cadeau orange fa tsy cadeau orange fotsiny ny azo ny ankizy manomboka eo amin'ny troisième ka hatramin'ny voalohany fa ny troisième dia mahazo médaille mahazo abonnement amin'ny learning chess ny point net niveau 2-3 ary cadeau orange. Io learning chess io dia partenaire ny mini chess avy any Hongria amin'ny fampianarana échec en ligne. Fahatelo Rasafindrano Raphaël avy ao amin'ny CEA club CEA.
faharoa kosa dia mahazo médaille dia mahazo revue Olibria dia mahazo cadeau orange dia mahazo abonnement ihany koa learningchess.net niveau 2-3 faharoa dia Tsinjoviniavo Livoasina dia omentsika teraka ary mangataka ny président ligue analamanga anolotra ny voalohany amin'ny odisy dia Ramora Sata Diary avao club QCM izy dia mahazo coupe izy mahazo échiquier complet izy mahazo abonnement chess niveau 2-3 izy ary mahazo échiquier mahazo cadeau orange ihany koa ady mahazo médaille koa. À partir de Nazapad, les deux premiers par sa catégorie, il y a ma connexion orange. Ma connexion orange et à Cousania, il faut aussi le volume. Ma connexion orange, il faut aussi le volume de 10. Il y a une catégorie U14 tickets, c'est un tombe comme des cadeaux surprises, des années premier U12. Premier U12 dia Tsinjoviniavo aina mahasambatra avao club Ikayana hiditra amin'ny U14 tika U14 fahatelo dia Andriamanantsoa tafita tsiaro ny aina avy amin'ny club CSK faharoa dia mahazo médaille connexion orange revue avy any amin'ny Olibria abonnement learning chess ihany koa niveau 2-3 ary cadeau avy any amin'ny orange. Andrianarivony Irvine Kenman avy amin'ny Lavalette Chess Club izy moa dia isany isolo-tena Madagasikara anao championnat d'Afrique ihany koa amin'ity taona ity misy maromaro teo fa somary adimiko mialatsiny aloha fa adimiko sasany teo efa misy anakiro hafa teo isolo-tena Madagasikara ihany koa andehanao championnat d'Afrique. Ya makataka ny directeur de CGM zany anome lokany kopiny U14 Rabarson Nyandlalaina fitinoa avy amin'ny club semi izy koa dia isany isolo-tena Madagasikara andeha andray anjara amin'ny championnat d'Afrique c'est atao en Égypte mahazo échiquier ihany koa izy mahazo médaille mahazo connexion orange ary mahazo abonnement learning chess niveau 2-3
tapitra zay a ny ankizy a rehefa vita mifakana sary a dia afaka makatorana. Fahatelo médaille prix cadeau dia tsy izany fa avy amin'ny club ACC Andrianavalona Jack Gold. Faharoa médaille plus prix plus connexion orange dia tsy izany fa nomen-janahary velonjara tombosoa Noël Arson avy any amin'ny club Mazega. Voalohany kosa voalohany dia Andria Mihaja Valombavaka Rantotina avy amin'ny club Lavalée. Izany voalohany moins 2600 tamin'ity tournoi ity. Président Lavalée mandray ny anjarany Valombavaka iny ho an'izay tsy mahafantatra. Fahatelo dia Razanadra Kotoarso toavina club 16e médaille plus prix plus cadeau orange. Président Ligue Nanalamanga moa zany manolotra ny prix ho an'ny fahatelo club 16e meilleur eto amin'ny 16e. Eo amin'ny arena faharoa kosa dia Andriamasoandro Miora club Lavalée médaille plus prix plus cadeau orange plus connexion zay tsy lany amin'ny litsesy mandritra ny herinandro. Ho an'ny voalohany ihany kosa dia Andrianiana Ertina club Joker mahazo coupe médaille connexion prix cadeau orange dia tsy izany fa champion de Madagascar farany teo ihany koa. Ny tournoi tao amin'ny moins 2600 de monsieur Abel club 16e non 16e oui 16e. Izy moa zany araky ny fahafantarako azy dia efa lalao échec tany à Strasbourg dia zao izy miverina atao amin'ny club 16e. Eny eo amin'ny laharana voalohany amin'ny vétéran dia tsy izany fa Razavindrabe Manitra Armisa président ny 16e. Izy dia anisan'ny olona namolavola ankizy betsaka indrindra eo amin'ny taranja échec. Prix féminin ny faharoa dia cadeau orange plus enveloppe dia tsy izany fa Dimy Arenjo Kristina izy koa dia anisan'ny club l'IKM anisany anjara amin'ny championnat d'Afrique. Ny voalohany
dia tsy zovina amintsika kosa angamba fa izy dia mba plolo tournoi anaty licesina hitantsika azy a olona malaza izy a efa mpanao olympiady any velany izy a pisotro coca be a andraratsika mamembaliny dia tsisy zany fa laza olona miaza Christine club 16e ny betsaka indrindra zany ny participant tamin'ity tournoi ty club dia tsisy zany fa Lavallettes club. Sodabetsaka mpandray anjara ray aman-dreny mpianatra tamin'ity tournoi ity ny ministres fédération ny arbitre rehetrarehetra ary tsy adino nitotona masaka an'ity dia club MCG sy 16e ary namesala dia ny 16e ihany dia tiako afika rehetra fa makasitraka to